Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Baolay, Soka Vitre. GSI Université privée, Mandolotra anao ny vaovao. Fikasan'ny fanjakana onodikodobola ampiasan'ny volam-panjakana amin'ny lalakafa no antony hetsika ataon'ny trésor ho ny député maromaro androany. Ny fitsabahan'ny fitondram-panjakana amin'ny asan'ny tahirim-bolam-panjakana izay misala ny fitantanana sy ny vola sy ny fananam-bahoaka no mahatonga ny faty antoka sy ny trosa eto Madagasikara. Tsy manaiky lembelana ireo teknisiana ny trésor manoloana ny tsindry izay miatra amin'izy ireo. Hoentitra ny fanaraha-maso anivon'ny chaîne pénale izay ahitana lesika ho ny Bianco sy ny ministry ny fitsarana androany. Tsy misy akory ny sazy ho an'ireo izay toriana sy ananana porofo fa meloka tonga eny amin'ity rantsa-pitsarana ity. Tsy misy porofo ahafahana misambotra ireo voaroroy amin'ny resaka andramena ho ny Bianco androany. Idina andalambe ny vahoakan'ny Ambovombe amin'izy mao avy izao raha tsy voavaly ny fitakin'izy ireo. Anisan'izany ny famoahana ny assistant parlementaire ny solombavam-bahoaka Mila Vonjy Philobert sy ny fanenana ny volaloha amin'ny FIB na ny fiche individuelle de bovité. Tsy lamina ny any Antsimbo raha io politika ny fanjakana ankehitriny io no toizana ho ny député Maraniarisi. Tranga-piarahamonina, trano lehibe iray izay ahitana fianakaviana valo teny ambony andra no ny darabika androany. Olona efatra no maty vokatry ny fiakaran'ny rano. Ny tokona ny mponina tetsy amin'ny 67 hektara Pefilo noho ny fiakaran'ny rano izay. Any Yémen, vehivavy teratany frantsay 30 taona indray no nisy naka ankeriny tamin'ny Sana omaly. Mafana ny raharaha politika any Yémen ankehitriny, tsy fantatra mazava na ny Al-Qaïda na ny fanjakana islamika na ny tafika shiite no ao ambadika izao asa fampiroroana izao. Ny andindinina avy hatrany. Soka Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soka Vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soka Vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Zay tadiavinao, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any amin'ny magasin Baolay. Baolay ny tsara hatrany. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État, vous propose 4 filières clés. Génie du BTP, informatique de gestion, multimédia et communication, marketing communication, finance et comptabilité. Examen officiel sous contrôle du ministère. Diplôme, Bac plus 2 à Bac plus 5. Offre spéciale GSI TOS. Inscription ouverte Au GSI TOS 033 84 160 56. Au GSI Antananarivo 034 60 543 90. GSI Analake 033 12 606 92. Vous avez votre bac ou votre licence en poche? Pensez à réussir dans votre vie. Rejoignez une école de management de référence régionale et reconnue dans le monde des affaires. Concours les 9-10 mars. ISCAM,
Bon, ben, je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Ny azo ny vanikolaka, ny tanin'andrino ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao, dia antsoy azy ny laharana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Ny fédération malagasy ny baolina kitra sy ny confédération africaine du football ary ny mutuelle du personnel de la CNAPS dia manolotra ho anao ady baolina kitra goavana fifantsana savaranando fiadina ny tompon-dakany Afrika eo amin'ny kanja beany Mahamasina ny alahady 2 mars amin'ny rosasany tolakandro. CNAPS Sport Madagascar ifandona amin'ny Gor Mahia FC avy atsy Kenya. Vidim-pidirana gradin 3 arivo ariary. Tongava maro anohana ny ekipatsika iaro ny voninahitra Madagascar. Partenaire média TV+. Promotion t-shirt CNAPS 10 arivo ariary ao amin'ny boutique CNAPS Ampeflo. Coucou Ndri, mbola mitobotoboka be ke foana. Efa noka ve mare? Tao ainga Ndri. Kina, il attend Jim Lebe full demain. Efa hainao ihany faisy. Bisous. Ça va, Maki? Allô, je te dérange? Non, attends là. Va-moi ton là. Crédit amial, Moranite. Antso efapolo minitra be zao mankany amin'ny frantsy familianao anankitelo. Azonao ampiasaina manomboka amin'ny 6 alina hatramin'ny 9 ora maraina amin'ny vidiny 700 ariary. Afaka misoratra anarana araka izay tianao. Tsindrio aza ny dièse 322 étoile 25 dièse. Telma, numéro 1 Moura. L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. Waouh! C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. L'EFMED, à nous ça. Aloha raha manokatra compte amin'ny banky dia tsy maintsy ao amin'ny BOA Madagasikara ihany e. Enjarena indray za. Ya, karaha an-trano fô. Eto amin'ity tanàna ity zao misy masovoan'ny BOA Madagasikara. Zay koa anokatra compte amin'ny agence BOA Madagasikara akaiky anay indrindra. Amin'ity tamin'ity tombontsoa ianao zany a. BOA Madagascar, la force d'un groupe, la proximité d'un partenaire. Cool TV, la première télé numérique vous présente Cool Musique. Musica Malagas. Variété Malagas. La première chaîne musicale sur la toute première télé numérique à Madagascar. Des tubes. Des nouveautés. Le hit de la semaine. Disponible en streaming sur musique.cool.mg.
Cool Musique by Cool TV, la télé autrement. Dia mbola faltafaraka aminao mpanaraka ny fampahalam-baovao ny fahita lavitra Cool TV indray miarabanao ary manasinao anaraka izay fampahalam-baovao izay hatramin'ny farany. Mitaky ny fametraha-pialany ny Prime Ministre sy ireo mpikambana maromaro amin'ny gouvernemanta ny solombavam-bahoaka maromaro androany fitondram-panjakana sampona raha nambaran'izy ireo no mijoro ankehitriny antony tsy fanarahan-dalana hafa indray nataon'ny gouvernemanta Ravelonarivo Jean mikasika ilay lalàna lany teny anivo ny antenimieram-pirenena lalàna fa 4.4 tsipika 4.4 mikasika ireo orinasa misy petrabolan'ny fanjakana miasa ao aminy voatoana manokana tao anatin'izay manao fanaparam-pahefana sy mandika lalan'izay ny minisy mpanjakana Rivo Rakotovao nandiso izany kosa ny Prime Ministre ary ny fanatetiny. Fanaparam-pahefana sy fanaovana tsinontsinona ny antenimieram-pirenena no nandraisan'ny solombavam-bahoaka ny fanapahan-kevitra noraisina teo anivon'ny vela-kevitry ny gouvernemanta omaly raha nambaran'ireo solombavam-bahoaka hatrany. Ilay lalàna numéro 2014-014 izay efa nolaniny izy ireo tamin'ny fivoriana ara-potoana farany nefa dia izao tadiavin'ny gouvernemanta ho foanana izao indray. Voaresaka manokana amin'izany ny minisy mpanjakana Rivo Rakotovao izay maneriny eo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana amoaka vola mitentina 430 miliara ariary tokony ho anjaran'ny fer anamboaran-dalana nefa kasaina ampiasaina ao amin'ny ministera izay andreketany. Isan'izany ihany koa ny fikasan'ity minisitra ity ametraka ireo orinasa misy petrabolam-panjakana ireo ho eo ambany fiahiny. Mitaky ny fametraha-pialan'ny gouvernemanta izy ireo araka izany. Amin'izao nefa ino ny hagagana communiqué lalàna ty isika rehetra mahafantatra an'izany lalàna koa mamono azy na arrêté na décret tsy afaka mamono lalàna zany. Indrindra moa fa communiqué navoakan'ny conseil de gouvernement tamaly paiement anatin'izany manery ny trésor angalana vola na amin'ny société d'état hafa zay ny trésor no miahy azy araky ty lalàna ty terena angalana vola anaovana politika maloto. Misy koa vola zay lazaigny tary tamin'ny travaux tamin'ny congrès de travaux misy volany fer 34 milliards. I 34 milliards io versegny amin'ny fer namboarana lalana. Ka zavatra eninay amin'izao prouvé fa i volany 34 milliards io mbola tsy avy amin'ny compteny fer jusqu'atsika miteny zao. Donc mety ivila tany hafa le vola. Fantatra ankehitriny fa terena kolaka metra-pialana ny tale général Orlando Robomanana satria tsy mety hamoaka ny vola ilain'ny minisy mpanjakana Rivo Rakotovao. Niaro hatramin'ny farany ny minisy mpanjakana kosa nefa ny Prime Ministre Ravelonarivo raha nanontaniana mikasika izay fitsabahana eo amin'ny fitantanana ny volam-panjakana izay. Mbola naveriny ihany koa fa fanarahana ny voalazan'ny lalàna no natao tao amin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta. Ny miteny hoe mitsabaka amin'ny fitantanana ny volam-pirenena. Tsisy fitsabahany minisy mpanjakana amin'ny fitantanana ny volam-pirenena. Fa ny zavatra nisy zany misy lalàna sy misy texte zay mifehy ny fitantanam-bola sy ny organisme rattaché rehetra eto amin'ny tanin'ny République. Zay ny zavatra noresahana tao amin'ny conseil du gouvernement fa tsy hoe fitsabahana tany amin'ny fitantanam-bola tao amin'ny trésor. Izany tsy manara-dalàna. Ny avy eo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana tsy manaiky ny teny midina avy any amin'ny gouvernemanta sy ny minisy mpanjakana sa ny gouvernemanta sy ny minisy mpanjakana mandrava ny lalàna efa lany teny amin'ny antenimieram-pirenena ary efa neken'ny HCC fa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana. Mbola mitohy hatrany araka izany ny fikasan'ny fitondrana rajonaromampianina sy ireo akaiky azy angorona ireo sampandraram-panjakana stratejika rehetra ho eo ambany fehiny. Aiza ny fitondrana tsara tantana? Aiza ihany koa ny tany tandalàna izay vao ny rairain'ny Prime Ministre tao anatin'ireo loha hevitra valon'ny PGE farany teo.
Tsy mangarara ny fitantanana ny vola sy ny fananam-bahoaka noho ny tsy famelana ny tahirim-bolam-panjakana antanteraka ny asa ny araky ny lalàna raha nambara ny tale jeneraly ny tahirim-bolam-panjakana Orlando Robomanana androany. Antony mahatonga ny trosa sy ny fatiantoka amin'ireo orinasa-panjakana tsy anaiky-lembenana nefa ity sampandraharaha ny ministeran'ny fitantanam-bola sy ny teti-bola ity mahalona ny tsindry izay mety ataon'ireo ambaratonga-pahefana ao amin'ny fitondram-panjakana. Fanadihadiana. Antony voalohany nampahatra ny firenena ny tsy fahombiazana sy ny tsy fangaraharaana teo amin'ny fitantanana ny volam-bahoaka sy ireo fananam-panjakana ho ny tale jeneraly ny tahirim-bolam-panjakana androany. Isan'ny anjadin'izany tsy fahaiza-mitantan'izany ireo orinasa-panjakana. Raha toa ka natratra 17% izany tany am-boalohany, tsy misy afa-tsy 16 mbola mihodina amin'izao fotoana izao ka ny atsasak'ireo dia efa mitsipozipozy raha tsy ilaza afa-tsy ny orinasa Jirama sy ny Air Madagasikara. Ny fitsaban'ny fanjakana fohy be amin'ny asan'ny tahirim-bolam-panjakana izay rafitra tokony tantana n'ireny vola miasa amin'ireny orinasa-panjakana ireny no mahatonga izany ho hatrany ity tale jeneraly ity. Ny fangaro, ny fahefam-panjakana sy ny fahefana any anatin'izy ireny ka dia mazava azy fa mifangaro toy izany ihany koa ny fitantanana ny vola, ny fitantanana ny asa, ny fikajianan'izany vola rehetrarehetra izany ary eran'izao tontolo izao azonareo hamarinina izany fa anjara asa naturel any tahirim-bolam-panjakana malagasy ny atao hoe gestion des fonds, des titres et des valeurs. Ny taona 2024 no nametraka paikady vaovao izay nahitana fanamby miisa 5 ampangaraharaina ny fitantanana ny volam-panjakana ity sampandraharaha ity izay nampiarina nanomboka ny taona 2024 ary ny lalàna lany nivoaka tamin'ny gazety mpanjakana no soniavy ny filohan'ny repoblika tamin'ny taona 2024 no nentina nantanteraka izany. Amin'izao fotoan'izao anefa misy mikasa hisakana ny fampiaran'izany lalàna izany. Efa 3 herinandro zay no tsy miteny ny tahirim-bolam-panjakana malagasy efa naheno foana amin'ny fanenjehana isan-karazany, fanosorapotaka isan-karazany, ny fanaovana azy izay, ny miaino izany efa nandresy lahatra izahay amin'ny alalan'ny atao hoe note teknika na fisy fanazavana amin'ny tompona ndraiky resatsokajiny hoe lalànany ary tadio fa ireo lalàna natao reo dia ny raha antsika tao amin'ny conseil de gouvernement nanapa-kevitra n'izy io dia zao mbola diskutena any anivon'ny androm-panjakana hafa indray ny hoe tokony io ve na tsy tokony io. Tsy eken'ny mpiasan'ny tahirim-bolam-panjakana araka izany ny fanaovana ho tsinotsinona ny ezaka izay efa nataon'izy ireo tao anatin'ny 7 taona hanatsarana ny fitantanana ny vola sy ny fananam-bahoaka. Zahay tsy milefitra mihitsy raha vao ny asa ny efa niazahanay sy ny reforma niazahana napetraka zany no misy mikitikitika. Tsy vao zao no misy olana ohatr'izany eto amin'ny firenena momba ny fomba fiasan'ny tamin'ny tahirim-bolam-panjakana fa efa tsy haiko na fa impiry zao ka tsy hoe mampatsiahy na mamerina amin'ny ny fomba fievitra sy ny fomba fanao eto amin'ny tany sy ny fanjakana fa mba miezaka zany zahay manao izay ho afakay aty amin'ny côté nisy anay. Raha tsy hivina ny fanamafisana ny fiarovana ny volam-bahoaka amin'ny endriny rehetra, ny fanatsarana ny kalitaon'ny asa omen'ireo mpisitraka, ny fanatsarana ny tontolo iainan'ny mpiara-miasa, ny fampanjariana fenitra ary ny fiverenana amin'ny fitantanana madio mahomby mangarahara ary ny fanjakana tandalàna no fanampy napetrak'izy ireo. Lafim-baovao hafa kosa indray hidina an-dalambe ny mponina Ambovombe Androy ny zoma avy fampienana ny vola aloha amin'ny fibana ny fiche individuelle de pauvreté famoahana ny assistant parlementaire ny solombam-bahoaka mila vonjy Philobert vao vita ny an-toerana ary ny tsy tokony ampifangaroana anaran'ny foko amin'ny resaka politika ireo ny fitakian'ny vahoaka ny Ambovombe Androy ankehitriny. Fanadihadiana ny tanterahin'ny Kaeton Ndretsilavo. Tsy lamina ny raharahany atsy momba ny resaka omby hoy ny député Maraniary sy Androany Maraina raha tsy manova famindra ny fitondram-panjakana ankilany mandeha ny resaka fa itoy ny fanondranana omby any ivelany omby miisa 700 isan'andro no ahondrana amin'izany tsy ekena ny fisian'izany hoy ny solombam-bahoaka voafidy tany Akazoabo. Ka eto koa zay zany dia mampitandrina ny misy élevage zay resaky nataony tato tamin'izay fotoan'izay zany nagnatrika anay tato hafa nefa navoaka anay amin'ny gazety hafa. Tsy manaiky io zahay zany fa aza mena tsiny raha manontranga zavatra nanaky Tamorodava iny. Amin'izao fotoana mahakery any atsimo izao maro amin'ireo mponina no mivarotra omby amin'ny mpiaramonina aminy izany hoe omby tsy voaka ny faritra fa atao vonjy tavanandro noho ny tsy fisiany sakafo na izany azy tsy maintsy mandoa vola amin'ny fiba izy ireo.
nahita olo nivarotra aombe telo safe aombe eo nahazo 5 aly tsirahetsy traiky nahazo 4 aly tsirahetsy traiky de nahazo 7 aly gny traiky de kajiko amizay zany le raha ty aombe raiky amy aombe telo rey tonga de natao fiby. Ny lehiben'ny faritra no mamaritra ny vidin'ny FIB ho an'ny ministeran'ny fiompiana. Tsy misy idiran'ny ministeran'ny fiompiana ny fampiakarana ny vidin'ny FIB hoy ny tompona andraikitry ny ministera. Mizara anankiroa fotsiny ao sonian'ny chef d'arrondissement sy ny sonian'ny vétérinaire izay misahana miantoka resaka ara-pahasalamana fa tsy miantoka ny fivezevezeny omby fa fahasalamana no raisina. Manao bizina ve zany ny lehiben'ny faritra sy ny délégué-mpanjakana ny Ankazoabo sy Ambovombe ka mampiakatra ny FIB io. Raha ny loharanom-baovao azo avy any an-toerana hita nandalam-be aneo ny tsy fahafampony ny vahoaka Ambovombe ho tohanan'ireo avy amin'ny distrika manodidina ny Zomao avy izao. Hetsika fanairana ny tompona ndraiky mpanjakana ny toerana. Tsy ny FIB ihany, eo ihany koa ny fitakena famoahana tsy misy atakandro. Ny assistant parlementaire Ambovombe Androy nosamborina taorian'ny nandraisan'ny fitenenana teo anatrehan'ny vahoaka manoloana ny vidangan'ny vola aloha amin'ny FIB. Toerina izy ireo ihany koa ny fampiasana ny anaran'ny foko iray any Atsimo izay kasaina atao anaran'ny commune iray. Raha tsy misy fiovana, iasarotra ny toetra hara any Atsimo. Mampatsiahy ny zava-misy tany Androy tamin'ny andron'ny Monja Jaona ny toetra hara tahaka izao. Vaovao mikasika ny fananatany tsy eken'ireo syndicat-ny mpiasan'ny fananatany ny fanomezana ampahany tanimpanjakana ho tantanan'ny commune. Isan'ny tafiditra amin'ny politika ny fananatany apetraky ny fanjakana zany mametraka ny ayaniny amin'ny sy ny savorivory ny fandaminana eo amin'ny samy commune amin'ny fampiasana sy ny fitsinjarana ny tany ireo teknisianina avy amin'ny fananatany tsy saninandray anjara tamin'ny famolavolany io politika ny fananatany izy ireo ny fanampanazavana mikasika izay. Ny tena andrasanay zany dia ny fanomezan-danja ny hevitry ny teknisianina satria tsy teknisianina anankiray fa amanjato ny amanarivony ara zay mba nandany andro nandinika n'io tolokevitra zay nomenay ny fitondram-panjakana io zany hoe zareo mpanatotosan'le forum zany ka mba zay mba ny fangatanay mba tsy atao tsinotsinona ny hevitray fa mba ho raisina homendanja zany. Anatanteraka fivoriam-be moa ireo inspecteur sy contrôleur des domaines raha ampitso maraina amin'ny 6h06 sasany eny Anosy andrinan'izy ireo ny ho toy ny hetsika izay tanteran'izy ireo araky ny fanadinana natao tsy mbola nisy ny fiona tamin'ny tale jeneralin'ny fananatany sy ny ministera ny fanajariana ny tany efa tonga eto Antananarivo avokoa ankehitriny ny teknisian'ny fananatany hiatrika ny fivoriam-be izay atao raha ampitso izay. Fa ivatsika amin'ny pejin'ny politika kosa indray sika tsy ho afamaina izay miaradia amin'ny Maharanty Jean de Dieu sy Joany Tanday Mananjara napetraky ny mapara amin'ity herinandro ity ny fangatana fanongan'ireo sombam-bahoaka nany ao amin'ny vondrona politika misy azy ireo i Christine Razanamaso Androany nanao engagement individuel na fanekena tsirairay eo député ireo fa hanaja ny fitsipika anatiny mifeny mapara raha ny fanazavan'izy ireo hatrany. Nisy ihany koa ny convention ny fanekena izay mamatotra ny rehetra hanaja ny voalaza ny andininy faharoa amby fitopolo ao amin'ny lalam-panorenan'ny fanampanazavana. Manana herina lalàna iny convention iny eo amin'ny an-tany sy ny kilana ka mahagagara mbola hilaza fa hoe ry zareo tsy azo ahilika fa ry zareo mapary lozika mapary tsy ampina tsy asiana hoe mapary 1 na 2 na 3 na 10 mapary tsy asiana hoe lozika ilozika fidèle infidèle fa mapary tokory ny anarany ary zay ny nanaovanay député sonia ka ho avy ny déchéance tompo tsy maintsy atao io fanonganana ny député zay tsy manaraka toromarika. Mikasika ny fifidianana kosa indray no lavin'ny HCC Androany fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana andininy faha 970 sy ny andininy faha 420 andalana faharoa amin'ny lalana fehizoro laharana faha 1024 tsipika aotraotra fito mikasika ny fananganana ny anteny mirandoolona tsy azo ampiarina manontolo arak'izany ty lalanty ary tsy maintsy ahintsy ireo andininy roa voalaza ireo ndikan'izay mbola miantona ihany koa ity lalana momba ny fifidianana sy ny asan'ny senatera ity tranga iray izay mitoetra ho sakana ihany koa amin'ny fananganana ny anteny mirandoolona.
Fa hivadika lafom-baovao hafa kosa indray isika tsy ampy na tsy mbola misy ny sazo an'ireo mpanao kolikoly ka nahagoragora ny ady amin'ny kolikoly amin'izao hatramin'izao raha nambarany avy anivo ny Bianco azy ireo eny anivon'ny chaîne pénale no misy mbola isehon'ny lesoka ka mampirongatra ny kolikoly avolenta ao amafisina kosa ny fiara-miasa eo amin'ny ministeran'ny fitsarana sy ny Bianco ny Bromaleotena miady amin'ny kolikoly raha ny nambarany androany nandritry ny atrikasa fanamafisana ny paikady nasionaly ho amin'ny ady amin'ny kolikoly izay niarahana tamin'ny PNUD Sorakotsitriny. Raha maro no efa eny anivon'ny Bianco amin'izao fotoana izao. Tafiditra anatin'izany ny raharaha fanodikodinana volabe tany amin'ny antenimieram-pirenena. Eo ihany koa ny fanondranana bois de rose antsokosoko. Mbola andalana avokoa ny fandinihana mikasika ireo raharaha ireo raha ny nambaran'ny tale jeneralin'ny Bianco androany. Tsy mbola ampy kosa ny pirofo ahafahana misambotra ireo gros bonnet raha ny nambarany. Eny anivon'ny chaîne pénale kosa hatreto no mbola isian'ny lesoka eo amin'izay ady amin'ny kolikoly izay raha ny nambarany hatrany. Ny olona raha hosamborona tsy maintsy misy fofo matanjaka aloha, maintsy misy fofo matanjaka hoentina mpanao famotorana hitondrana azy ho fitsarana. Fa raha tsy matanjaka ilay fofo hitondrana azy minoatra fitsarana dia fantatra fa tsy atazona azy. Fa tsy misy fiovana betsaka fa misy fanamafisana fahefana indrindra ao amin'ny chaîne pénale satria ao zany aloha dia ao ny tena misy lesoka aloha. Tafiditra anatin'ny fanamafisana ny paikady nasionaly izay ady amin'ny kolikoly izay ny fanaraha-maso akaiky ny fanadihadiana. Mbola isany koa ny fanamafisana sy ny fijerena akaiky ny sazy miandry ireo izay tratra amin'ny fanaovana kolikoly. Isan'ny nojerena nandritra ny atrikasa niarahana tamin'ny PNUD sy ny ministeran'ny fitsarana avokoa ireo. Ity ministera ity izay nanambara ihany koa fa tsy handefitra intsony amin'izay resaka kolikoly izay. Araka reny arahantsika naheno tamin'ny fiaonany tamin'ny premier ministre reny dia hoe ametraka ny hoe tolérance zéro tsika amin'ity ady amin'ny kolikoly ity ary raisinay ato amin'ny ministère fitsarana zay zahay koa morele zay dia ho raisinay koa zay fa zahay eo koa dia anao ametraka ny hoe tolérance zéro amin'ny ady amin'ny kolikoly. Hatreto mbola fahatelo amby roapolo amby zato amin'ny firenena 20 amby zato i Madagasikara amin'izay resaka kolikoly izay raha ny atontanisa farany navoakan'ny Transparency International. Paikady nasionaly ho an'ny ady amin'ny kolikoly hatramin'ny taona 2024 no napetraka androany. Mikasika ny famotsimbola kosa efa mikarakara fanarahana amin'ny tompon'andraikitra sy ny gouvernemanta Suisse ny sampandraharaha miady amin'ny famotsimbola eto Madagasikara na ny samifina amin'izao fotoana izao volatra amin'ny 20 amby zato faingo telo tapitrisa euro ny voalaza fa teto-bolan'ireo malagasy manana kaonty any amin'ilay banky Suisse HSBC ny fahazoana ny anaran'ireo raiky amby 30 voatonona ho isan'ireo mpamotsy vola amin'ilay raharaha Swiss Leaks ireo no tanjon'ny samifina mba ahafana manokatra ny fanadihadiana eto Madagasikara. Zorakotindrina hatrany. 4.700 faingo 3 miliara ariary io no tombam-bidin'ireo petrabolan'ny malagasy mipetra eo anivon'ilay banky HSBC any Suisse. Anarana malagasy misy saraiky amin'ny 30 no voatonona ao manana kaonty ao amin'ity banky ity amin'ny ankapobeny vola avy amin'ny fandranana tsokosokony harem-pirenena toy ny andramena sy ny volamena no nahatonga ireo. Tsy io ihany anefa raha ny fanazavany tale jeneralin'ny samifina fa mbola misy amina miliara maro ihany koa ireo vola maloto mihodina amin'ny fanafarana entana avy any ivelany. Hoe fanaovana varotra tsy ara-dalàna ny volamena, ao koa ny fanaovana varotra tsokosoko ny vola vahiny na ny antsointsika amin'ny teny frantsay hoe devise ary indrindrindrindra ny fanondranana entana ka tsy amerenana aty Madagasikara ny vidin'ireny entana naondrana reny. Zay zany ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe non rapatriement de devise. Voalaza ny lalàna nefa fa ao anatin'ny 70 andro dia tokony averina eto Madagasikara ny vidin'ny entana izay naondrana. Tafiditra anatin'izay famotsimbola izay ihany koa ny tsy famerenana na ny rapatriement de devise ataon'ireo mpandraharany vola amin'ny fandranana entana ny ivelany. Ratsehiviny nanomboka tamin'ny taona 2027 no nisy ireo évasion fiscale tao amin'ity banky Suisse iray ity. Firenena 10 no tafiditra anatin'izany, isan'izany i Suisse, Angleterre, Venezuela, États-Unis ary Frantsa. Efa andalam-panaovana fifampirarahana amin'ny gouvernemanta Suisse ny sampandraharaha miady amin'ny famotsimbola eto Madagasikara amin'izao fotoana izao mba hahazoana ny mombamomba ireo anarana raiky amin'ny 30 ireo. Ny faharenesana ny toe-javatra eny zany izay milaza fa hoe misy anarana malagasy tafiditra ao anatiny dia voatery zahay tsy maintsy mandray andraikitra anady adiny hoe iza tokoa ny olona mety tafiditra ao anatiny ireny satria
azadino fa eto Madagasikara zany zahay dia anisan'ny mahita toe-javatra maromaro mikasika an'ireny hoe fa fivoahana any velany ny mikasika ny arena izay andosirana ny mahakasika ny resaka hetra. Tsy mbola fantatra mazava ny Antsipriany momba ireo anarana ireo hatreto. Raha ny fanadidinana nataonay kosa, misy fandraisana amin'ireo grobony amin'ny fandranana andramena sy ny volamena ny ampany amin'ireo anarana ireo. Vaovaon'ny fizahan-tany kosa indray sady tsy amidiny tsy ahofa ny kompani mpitaterana ery Madagasikara ho Eric Kohler ampikamana amin'ny filankevi-pitatany ity kompani ity androany tsy maintsy tratra ny tanjon'ny Prime Ministra amin'ny azona mpizahatany telo hetsy amin'ity taona ity araka ny fanazavany hatrany itsakilany kosa tsy mbola voasokajy ao anatin'ny faritra mena amin'ny tsy fandriam-pahalemana Madagasikara raha ny fahitany ity mpandrara ity ny zava-misy ankehitriny fanadinana tanterahiny Michel Ranardzon. Ny tombo folo isan-jato ny isan'ireo mpizahatany tonga teto Madagasikara raha mitany tamin'ny taona 2012 raha ny statistika ofisialy navoaka ny ONTM. Raha toka 7,4 hetsy ny isan'ireo mpizahatany tonga teto Madagasikara ny taona 2012 nahatratra 3,4 hetsy izany ny taona 2012. Tsy mbola mahatratra ny isa tamin'ny taona 20 anefa izany ny isan'ny mpizahatany izay efa nahatratra hatramin'ny 4 hetsy tamin'izany. Tratra ny tanjona azona mpizahatany telo hetsy amin'ity taona ity tafiditra ao anatin'ny politika ny fampandrosoana ny tontolon'ny fizahan-tany eto Madagasikara ny fahazoany Air Madagascar fiaramanidina vaovao. Là, pour la haute saison, déjà, on est ensemble avec la compagnie Air Madagascar. Miara-miasa amin'ny Air Madagascar ny ONTM entina miatrika ny haute saison amin'ity taona ity. Afaka manao ny rehetra isika eto Madagasikara saingy rehefa tsy ampy ny fiaramanidina dia tsy misy ninona azo tanterahana. Manomboka ny 12 mars ho avy izao, azo fiaramanidina ATR 72600 iray ny kompania. Ny 12 aprily kosa ny faharoa. Ny volana oktobra kosa vao tonga ny Boeing 737-700 izay ho faina mandritra ny 5 taona. Inoko fa ampy entintsika hiatrika ny haute saison izany. On aura 5 ATR et 2 Boeing, voire 3. Donc c'est déjà un bon point pour la haute saison. Arak'izany fiaramanidina efatra vaovao no avy eto an-tanindrazana manomboka ny 12 mars ho avy izao. ATR 72600 miisa roa ary Boeing 737 miisa roa. Tsy misy kosa ny tetikasa fivarotana ny kompania Ontale General ny ONTM izay sady mpikambana ao anatin'ny filankevi-pitatana ny Air Madagascar. Non, pas du tout. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, on a eu un mini conseil d'administration. Voatsela akory izay, izahay mpikambana ao anatin'ny filankevi-pitatana ny Air Madagascar no nivory. Manoloana ny ezaka ho tanterahana momba ny kompania io hatreto, tsy mbola misy tetikasa hivarotana azy zany. Ireo ezaka ireo aza no entina mirehare fa any malagasy io kompania io. Tsy maintsy atao daholo ny ezaka rehetra tafavoaka io kompania io. L'appliquer aussi, c'est pour le bien de notre fierté, de la fierté du pays, je dirais. Mais aujourd'hui, il n'y a pas raison de vendre Air Madagascar. Maro ireo hetsika mimpiroboroboana ny tontolon'ny fizahatany eto Madagasikara amin'ity taona ity, isan'izany ny salon du tourisme izay ho tanterahana ny volana May ho avy izao sy ny fandraisan'ny Madagasikara anjara amin'ny salon des croisières any Miami. Mikasika ny toetry ny andro kosa indray vaovao farany voaraivo nivon'ny BNGRC miantra ao Antananarivo ny filazana fanairana loko mavo izany hoe ny loza manambana mbola hiakatra arak'izany ny rano no ny ora anaovana antsoavy ireo eny amin'ny faritra iva mba hiala eny amin'ireny toerana ireny ary tsy vezivezy ihany koa eny amin'ireny rano sy ny fefoloha. Fa mbola vokatra izay toetrandro ratsy izay ihany sakorika teo amin'ny mpitandron'ny filaminana sy ireo mponina am-pefolo ambody-rano io hariva io mitaky ny hamakiana ilay lakan-drano lehibe tsetsy ny ireo mponina fahatsetsenana miteraka tondra-drano hatreny amin'ny balahana any atokantran'izy ireo vokatra io savorivory io tapaka nandritry ny ora telo ny lalana avy eo amin'ny sapanina ambodin'ny sotra hatreo amin'ny sapanany tosy nobahanan'ireo mpitokona ireo ity hetsika ity fandroany izao nataon'ireto mponina ireto ato anatin'ny iray volana ny ravina vonjimaika ny taoriany fifampiraharana tamin'ireo mpitandron'ny filaminana saingy tsy hijanona ny hetsika ataon'ireo fokon'olona ireo raha tsy mandray fepetra entitra mamaky io lakan-drano io ny fanjakana. Farak ny fanarahinao teny anatin'ireo lohatenim-baovao ny ampy efatra indray ny olona matin'ny rano
telo teny amin'ny lakan-dramn'Andretany manakaiky ny La Réunion kely, ray teny Akasina tafakatra hatrany amin'ny 2,700 siray alina hatreto ny olona traboana ka isan'izany ny mponina Akasina izay miaina ao anaty rano tanteraka amin'izao fotoana izao. Tranobe iray ahitana fianakaviana miisa 9 no norodana vokatry ny rotsakorana teny Ambomiandra. Araka fanadina hoentin'ny Kaito Ndretsilavo. Manomboka mampiakapeo rehetra boina eto an-drenivohitra, mitaraina izy ireo, tsy niraharahin'ny fanjakana ny fahavoazany noho ny fiakaran'ny rano. Tokantrano mihoatra ny 20 no miaina ao anaty rano. Vao nanomboka mihitsy ny orana zany dia efa dibo-drano zany ny tany aminay fa mbola ambanimbany. Dia amin'izao zany izy zany efa mitombo eo amin'ny valahana zany ny rano any tokantranonay. Autopompe zany no tena ilainay hitrohana an'ity rano ity ampisokatra an'le siphon ato anatiny ato. Anadiovana an'le kanalina satria raha vao tsy madio mihitsy le kanalina tsy etsy mifako le izy dia sarotra be no. Lehilahy iray no maty tao anaty rano vokatra izany teny Akasina. Ankoatr'izay, olona 3 ihany koa no hita faty teo amin'ny lakan-dranon'Andriatany manoloana ny La Réunion kely io maraina io. Fiakaran'ny rano avokoa no nahafaty azy ireo raha ny fanazavan'ny mponina eny an-toerana. Faty olona hitako tao amin'ny zona tranquille eo. Fatana lehilahy iray mipetraka amin'ny tany eo ambonin'le rano. Hitako tao. Dia verina vandray dia nahita ray nakisaky n'olona nakariny olona eo atsimotsimo eo. Maty an-drano izay fotsiny fahalalako anazy fa tena tsy haiko izany problemany hoe mamy ve izy sa diso lalana tamin'le rano niakatra sa. Tsy mponina eny La Réunion kely ireo raha ny fanazavana azo hatrany fa olona nandalo. Tsikaritra ihany koa tamin'ity anio ity ny fiontsahan'ny tany sy ny trano mirodana vokatry ny rotsakorana. Isan'izany ity tranobe teto Ambomiandra ity. Tamin'ny 1 ora sasany atoandro no nianjera ny rindrina. Taorian'ny rivo-doza farany teo no efa nahina hirodana ity trano ity, hoy ny sefy fokotany eny an-toerana. Farany teo zany dia efa nandraindraikitra ny fokotany nijery ny trano rehetra izay ratsiratsy. Efa naka sary ihany koa nalefa tany amin'ny servisin'ny commune ny pompier io trano anankiray io zany efa ho anisan'ny taona nandehana ny pompier sy ny CEA. Dia efa nasorona tao zany le olona hoe mialana reo na azera ny tapany ambony amin'ny trano. Araka izany, tsy nisy naratra, tsy nisy ihany koa ny ainana fohy. Na izany aza, potika avokoa ny fitaovana sy ny entana rehetra tato anatin'ny efitrano miisa 9. Tafiakatra 100 ny trano rava sy nazera, 500 kosa ny tany sy ny rary vato niotsaka. Ny herinandro lasa teo, olona 2 navary ny lakana vokatry ny fiakaran'ny rano teny Ambodirano Ampefiloha no namoy ny ainy. Izay no mikasika ireo traboana fa hivadika amin'ny maresaka avy any ivelany koa isika ny Yémen. Vehivavy teratany Frantsay 30 taona indray no nisy nakahan-keriny tany Sanaa Mali mangataka ny hamitsorana azy maiky ato anatin'ny fotoana fony filoha Frantsay. Mafana ny raharaha politika ny Yémen ankehitriny, tsy fantatra mazava na Al-Qaïda na ny fanjakana islamika na ny tafika Shiita indray no ambadika izao asa fampirorona izao. Fanadetiny amin'ny sarin'ny France 24. Teratany Frantsay iray indray no nalaina an-keriny tany Sanaa ny Yémen raha ny fampitam-baovao avy amin'ny gouvernemanta Frantsay ho maly ariva. Iraka manokana misy fandraisany amin'ny banky iraisam-pirenena no antony hijanonany tany toerana. Teny an-dalany azo ny ministera iray tao anaty fiarakaretsaka no nisy fiara nanaka anazy ireo ary naka azy an-keriny izay mbola tsy hita toerana hitazonana azy hatreto. Mpandika teny iray ihany koa no lasa notazona miaraka aminy. Mbola tsy fantatra mazava ny tompon'antoka saingy efa manao fanadihadiana rehetra ny mpitandro ny filaminana hatramin'ny omaly. Isabelle Prime izay nikasa ny alana ny toerana tao anatin'ny fotoana fohy raha ny nambarany mpampiasa azy. Manoloana ity raharaha ity, laza ny filoha Hollande ny angataka fanafana maika ao anatin'ny fotoana fohy anireto teratany Frantsay ireto. Frantsa izay efa niantso ireo teratany Frantsay any Yémen hialana ny toerana. Nitapaka ny volana febroary lasa teo ihany koa ny masovioan'ny Frantsa any Yémen no efa nanakatom-baravarana. Yémen izay mandalo krizy politika ankehitriny taorian'ny fisian'ny fanonganam-panjakana nataon'ireo andia tafika Houthi raha tsy hivina. Ny 20 ny volana janoary lasa teo nanafika ny lapa-panjakana ireto tafika Shiita ireto ary nandrava ny anteny-mera. Antony iray nahatonga an'ireo Al-Qaïda nahazo vahana taty amin'ireo firenena arabo toy ny ao Yémen ny korotana toy izao. Totany Algérie, Frantsa, Australie, Egypte ny asa fampiroroana. Farany teo ny tranga toy izao teto Madagasikara izay nakana-kerin'ireo mpivahatera tany Frantsay tany Toliara.
Fikasan'ny fanjakana nodikodim-bola ampiasan'ny volam-panjakana amin'ny lalakafa no antony hetsika ataon'ny trésor ny député maromaro androany ny fijabahana amin'ny fitondram-panjakana amin'ny asan'ny tahiry-molam-panjakana izay misana ny fitantanana ny vola sy ny fanambahoaka no mahatonga ny fatiantoka sy ny trosy eto Madagasikara hoentitra ny fanaraha-maso eo anivon'ny chaîne pénale izay ahitana lesoka ho ny Bianco sy ny ministry ny fitsarana androany ary farany hidina an-dalambe ny vahoaka Ambovombe Androy amin'ny izy mahavo izao hitaki ny famoahana ny assistant parlementaire ny solombavam-bahoaka Mila Vonjy Philobert sy ny fanenana ny vola aloha amin'ny FIB na ny fiche individuelle de pauvreté izay ihany koa no entina manakatona ny fampalam-baovao tamin'ny tian'io ity azatonona no manaraka ilay horonan-tsary mihetsika aty tokoa rin'izao fampalam-baovao amin'ny teny malagasy izao veloma tompoko. Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Soka Vitre, Baolay, GSI Université privée, nan'olotra anao teo, ny vaovao.